adanana ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe ilay tovovavy kely kolombiana. Nisy tovovavy kely kolombiana iray nahazo testameta vaovao tao amin'ny sekoliny. Liana tamin'izy ity izy. Indray andro dia tratran'ny rainy namaky ity testameta vaovao ity izy ary norarahany hitsahatra tsy hamaky io boky io. Ny antony dia feno lainga sy zavatra hafahafa hoy ity rainy. Ilay tovovavy anefa tsy nitsahatra namaky izany. Indray andro tonga tampoka tao an-trano ny rainy nahita azy niaraka tamin'ilay testameta vaovao. Nalainy ankerina teny an-tanany ilay boky ary nataony tao am-paosiny dia niverina tany an-toeram-piasana izy. Ingeniera momba ny harena-kibon'ny tany ity rainy ity. Ora maro taorian'izay dia naneny ny anjombona tao amin'ilay toeram-pitrandrahana harena-kibon'ny tany manambara fa misy fihotsanana amin'ilay tany misy mineraly. Ny mpamonjy vodiaina tsy tonga tao amin'ny toerana nisy ireo olona ireo raha tsy afaka 5 andro tateo aoriana. Saingy efa tara loatra. Indrisy fa tsy nisy velona tamin'izy 2 lahy. Anisan'izany ny rain'ilay tovovavy kely. Nahagaga nefa dia hitan'ireo mpamonjy vodiaina nofihin'ilay rainy mafy teny an-tanany miendrika mivavaka ilay testameta vaovao. Rehefa nosokafan'izy ireo ity testameta vaovao ity, dia nahita taratasy kely teo amin'ny foniny izay nisoratra toy izao izy ireo. Ho an'ny zanako vavy, aza mitsahatra mamaky ity testameta vaovao ity. Izy no fahamarinana. Ho hitako any an-danitra ianao indray androany. Tao ambadik'ilay taratasy dia nanao sy ny fanoloran-tena ny rainy rehefa avy nanao vavaka fibebahana. Nefa tsy mbola vita hatreo ny tantara. Rehefa navadika izy ireo ny pejy, ireo mpiasa 30 lahy hafa koa dia nanao soni tamin'ny anaran'izy ireo. Ary ianao ry mpiaino, moa ve ianao nanao soni an'io taratasy fanoloran-tena toy izany koa? Manambara fa natolotra ao ho an'ny tompon'ny fiainanao? Aza misalasala, aza maka fotoana, anio no andro famonjena, anio no afaka mihaona amin'ny tomponao ihany.